Fitsangana ndray ny teso mafaly fa mafa mifahotantsika ny tompo. Hoy ny apôstôly, fa ny finoana dia avy amin'ny toroteny, ary ny toroteny kosa dia avy amin'ny tenin'ny Kristy. Koa dia ny fahadalan'ny fitorohim-teny no sitrak'Andriamanitra amonjena izay mino. Fa ny teny amin'ny azo fijaliana dia fahadalana ho amin'izay very, fa herin'Andriamanitra kosa amintsika izay hovonjena. No zany iravana, voavela sy voafafa avokoa ny fahotanareo, no ny aminaran'ny Kristy Tompo, samy amdiran'ny Tompo ianareo. Ninahitany amin'ny avo indrindra, anandry amanitra. Petraka amin'ny fifaliana isika noho ny famelan-keloka ny raisitsika sady omina raha teo amin'ny fankalazana ny tenin'Andriamanitra amin'ny hira fanampin'ny 10 araka ny voalahatra.
mamaky sy haino ny teny soratra masina sika riavana dia izany dia hitantsika ao amin'ny Jeremia 7:1 hatramin'ny 1:10. Jeremia 7:1 hatramin'ny 1:10. Rehefa hita izany dia hovakiko amin'ny anaran'i Jesosy. Izao no teny tonga tamin'i Jeremia avy tamin'i Jehova. Mitsangana eo ambavahadin'ny tranon'i Jehova ary toroy eo izao teny izao, ka ataovy hoe miaino ny tenin'i Jehova ianareo ry Juda rehetra izay miditra amin'ireto vavahady reto mba hiankohoka eo anatrehan'i Jehova. Izao no lazain'i Jehova tompony maro, Andriamanitry ny Israely. Ataovy tsara ny lalanareo sy ny ataonareo dia amponeniko amin'ity tany ity ianareo. Aza matoky ny teny lainga hoe tempolin'i Jehova, tempolin'i Jehova, tempolin'i Jehova ity. Fa raha ataonareo tsara mahitsy ny lalanareo sy ny ataonareo, ka mitsara marina ny adin'ny olona amin'ny namany ianareo, ary tsy mampahory ny vahiny sy ny kamboty sy ny mpitondran-tena, na mandatsaka raha marina amin'ity tany ity, sady tsy manaraka andriamanikafa ahatonga loza aminareo, dia amponeniko amin'ity tany ity ihany ianareo, dia eto amin'ny tany nomeko ny razanareo hatramin'ny ela ka ho mandrakizay. Ianareo matoky ny teny lainga, nefa tsy mahasoa tsinona izany. Ay, angalatra sy hamono olona sy jangajanga va ianareo, ary ianiantsito sy andory ditikazo manitra ho an'ny bala, sady anaraka andriamanikafa izany izay tsy fantatrareo, nefa mbola avy miseho eto anatrehako amin'ity trano izay efa niantsona ny anarako ity ihany ianareo, ka manao hoe efa voavonjy izahay mba anaovana ireto fahavetavetana rehetra ireto. Moa ataonareo ho zo firenena jolava ity trano izay efa niantsona ny anarako ity, indro ny tenako aza dia mahita izany o Jehova. Amen. Apokalipsy 4:20, vakina ny 9:9 sy 7. Apokalipsy 4:20, ny 9:9 sy 7 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary hitako fa indro nisy anjely iray koa nanidina teo afovoan'ny lanitra, nanana filazantsara mandrakizay hotoriana amin'izay monina ambonin'ny tany sy amin'ny firenena sy ny fokom-pirenena sy ny samy hafa fiteny ary ny olona rehetra, nanao tamin'ny feo mahery hoe matahora an'Andriamanitra ka omeo voninahitra izy, fa tonga ny andro fitsarany, ary miankohofy eo alohan'izay nanao ny lanitra sy ny tany sy ny ranomasina ary ny loharano. Amen. Hofaranantsika ny famakiana ny teny soratra masina. Izany dia hitantsika ao amin'ny filazantsara nosoratan'ny Marka 5:7 sy ny 9:9. Eo am-pitsanganana no amakantsika ny filazantsara. Rehefa hita dia izaho mamaky azy amin'ny anaran'i Jesosy. Rehefa iondrana teo Atsambokely Jesosy dia nangataka tamin'ilay demoniaka mba hanaraka azy, nefa tsy navelan'i Jesosy izy, fa hoy izy taminy, mody ihany any an-tranonao, ho any amin'ny havanao, ka lazao aminy izay zavatra lehibe nataon'ny Tompo taminao sy ny namindrany fo taminao. Dia nandeha izy ka nitory tany Dekapolisy sy izay zavatra lehibe fa nataon'i Jesosy taminy, ka dia gaga ny olona rehetra. Amen. Ray masina manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Mbola misaotra anao izay ry Andriamanitra ray zanaka fanahy masina fa voavaky taminay teo ny teninao,
teny izay teny fiainana aina ho an'ny mahazo azy. Misaotra Tompo satria fitiavana sy famindram-po no menao anay izany. Ankehitriny ary tonga ny fotoana hamakina amasaboasana amin'ny teninao dia mangataka indrindra ny fanahy masina izay Tompo ho anay mpiaino mba tena hiaino sy hakatoy ny teninao ary ny mpanomponao izay tondra ny hafatra dia fanahy masina no ampiteny izay fantatrao sy sitrakao izay voatorinao dia amin'ny anaranao Jesosy nanaovanay izany vavaka izany. Misaotra Tompo. Amen. Petraka ianareo ho aminareo izay malalin'Andriamanitra sady voantso ny masina ho aminareo ny fahasoavany mba mitiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Apokalipsy 4:20 eo amin'ny soratra masina testamenta vaovao dia misy andihana mpanoratra sy andiam-boky. Ny malaza indrindra dia ny andiam-boky ny Paul na Pauliniana atao hoe corpus paulinien zany. Ireo epistily 3:12 ary misoratra amin'aran'ny Paul ireo andiam-boky ny Paul sy ny mpandimby azy ireo. Ireo zany vondron'olona zany nanoratra an'io fa tsy olona ray. Ny andiam-boky malaza koa sady farany indrindra dia ny andiam-boky 𝗔𝗟𝗔𝗛𝗛 corpus 𝗔𝗟𝗔𝗛𝗛 zany na 𝗔𝗟𝗔𝗛𝗛 amin'ny teny anglisy. Ireo ndray dia milaza ireo boky 𝗔𝗟𝗔𝗛𝗛 manomboka amin'ny filazantsara araka ny Jaune dia inona koa moa? Inona avy mitondra ny anarany? Ny epistily